mivonatra anao zay dia Jesosy tsara ianao famindramponao maharitra marak'izay sonao zahay afaka mianatra amin'ny teninao eto angataka anao fanay masina hiteny hampianatra hanorotoro ny fonay ka tena andray fo vaovao fanahy vaovao fiainana vaovao ny alalan'ny fampianarana dia nanao ampiteniny rahainao ary anifo koa ny fony retim-panomponao andray izany fampianarana izany amen. Ny voalohany indrindra avany dia misotran'Andriamanitra isika mahazo anisan'ny volana voalohany teo amin'ny fiainana fahazavana ary ity ny fampianarana voalohany ao anatin'ny fitandremana amin'ny isan'ireo volana ka dia fifaliany lehibe ho anay ny manoitra izany fampianarana izany ka dia mamerina fiarabanana antsika rehetra ny anaran'i Jesosy Tompo mahatratra ity fotoana ity tsotran'Andriamanitra lehibe moa isika ny amin'izany tahaka mahazatra antsika rehefa misy fampianarana dia mandray anjara isika rehetrarehetra amin'ny andala-tsy loasamasina na karazana famotinana ny fampianarana zany. Ny lohatenin'ny fampianarana dia ny Romana 12:20 hoe miraisa saina aza mihevitra izay avonavonana fa aoka mba ho zatra amin'ny fietrena ianareo. Iarahantsika mirediny io ataontsika miadana tsara za somary zatra malakilaky zay dia efa manomboka zao dia mianatra miadana io misy miaraka isika amin'ny anaran'i Jesosy miraisa saina aza mihevitra izay avonavonana fa aoka ho zatra amin'ny fietrena ianareo. Avetsika ilay mandeha farany miraisa saina aza mihevitra izay avonavonana fa aoka ho zatra amin'ny fietrena ianareo. Misy tena manandanja telo zay ho resantsika ao anatin'io fampianarana io dia ny hoe io miraisaina io dia ny fiavonavonana io ary io fietrena io. Reo no zavatra telo lehibe jeresika ao anatin'ny fampianarana. Jeresika fohy ny zava-dehibe boky romana tsy hampianatra fitarian-teny boky romana tsika fa mifandray amin'io lohatenitsika io mantsy io andala soratra masina ampianarana io ny fahafantarantsika ny mombamomba ny epistily ho an'ny Romana. Indray mijery ny mpanoratra moa dia fantatsika fa Paoly apôstôly nanoratra ny epistily ho an'ny Romana araka ny Romana voalohany andiny voalohany hoe Paoly apôstôly mpanompon'i Jesosy Kristy tomposika voanso ho apôstôly voatokana amin'ny filazantsara an'Andriamanitra. Nanana sekretera izy io Paoly io dia ingahy Tersio io ny toko fainambin'ny folo andiny faharoambiroapolo io no nitantsoratra ny fampianaran'ny Paoly rehetrarehetra ny epistily rehetra nanefany dia io no nanoratra araka izay ilazainy hoe zaho Tersio zay manoratra ty epistily ity dia mahasava araka izany fa sekreteran'ny Paoly nga Tersio io na Tertio moa zany nandefasana an'io epistily moa zany dia ny fiangonana any Roma. Ombentsika lohateny ihany koa ilay boky. Ny lohatenin'ny boky dia misy lohateny maromaro izay ametrahan'ny mpandinika ny lohatenin'ity boky na epistily ho an'ny Romanina ity ka ny voalohany dia iarahantsika mamaky ny filazantsara an'Andriamanitra. Ny faharoa filazantsara mazava indrindra. Ny fahatelo ny filazantsara madio. Faefatra ny filazantsara marina sy velo. Nahoana ny mpandinika no miresaka ny hoe filazantsara sy Matio Marka Luka azy jaona ihany ve ny filazantsara satria misy fomba fijery hoe vakisika filazantsara Matio Marka Luka tsy filazantsara Matio Marka Luka jaona fa boky mirakitra filazantsara. Fa ny filazantsara kosa dia Jesosy maty sy misangana tamaty. Zay ihany ny filazantsara. Ivelan'izay dia filazantsara sandoka. Filazantsara
maty ka ny mampazava azy dia tsotra nahoana ny mazava indrindra izy foy fa tsy misy lavabe azavaina fa dia filazany tsara mira dia sosy maty sy nisangana tamaty poa fanazavana an'izay ny sisy ny amin'ny filazany tsara raha misy manontany anao zany manomboka androany inona natao i filazany tsara dia hoana anaovantsika raha ovako ary ny fanontaniana iza ny filazany tsara tao feny tsara iza ny filazany tsara zay tandray fa misy jesosy zao tao koa ny baiboly aho a sao dia diso hevitra ianareo tsy zarehetra jesosy na krista no mahavonjy misy firetanilazanao am'izay krista no anarany zazakely izy tamin'izany fotoana zany sy filazany tsara zany a fahafaritana tsara zany ny mampazava dia tsotra jesosy maty sy sakana tamaty na inona ny fanontaniana ny filazany tsara na iza ny filazany tsara dia valy ny tokana jesosy maty sy sakana tamaty madio zany misy loto veo am' jesosy tsisy paitinao na kely azy misy fahafatesana aveo am' jesosy fahavelomana anao zay mahoe filazany tsara velo misy fahamarinana aveo am' jesosy sanatry zany fa filazany tsara marina sy velona dia ny fisangana jesosy tamin'ny maty zany io no mahavelona azy inona ary nahatonga ny paoly hanoratra ty epistily ity ny voalohany zay efa nilazaitsika teo hoe fampianarana ny filazantsarany jesosy dia manaraka miara-mamaky sika fampianarana ny manaraka fampianarana mpinoana kristianina manaraka fampianarana momba ny fitondran-tena kristianina manaraka fampaherezana sy fampiorenana ny foan'ny kristianina tany roma ary ny farany fampianarana kristianina jiosy sy lentlisa mba hiraisaina sy fankaty io fitondran-tena kristianina io no anjaratsika amin'ny toko faharoa ambin'ny folo io fampaherezana io koa tafiditra ao anatin'ny sy fampiorenana finoana io koa tafiditra ao anatin'ny anjaratsika ary io farany io no hoe fampianarana jentlisa sy ny jiosy mba hiraisaina sy fankaty zay le lohatensika teo hoe miraisa saina reo zany no famotinana ankapobeny azo velarina io dia azo asiana amin'ny aspirina ho an'izay mpanao fitarian-teny dia mety ho velarina io fa fitindrisika amin'io no hoe ny filazantsara jesosy ny fanamarinana amin'ny finoana fampianaram-pinoana fitondran-tena kristianina na etika kristianina fampioronana sy fampaherezana ny kristianina fampianarana ny kristianina mba hiraisaina sy fankaty zay raha indray ny teny a ny epistily ho an'ny romana tsy maintsy mijery any nefa tsika ny atao hoe teolozian'ny paoly indray mijery koa io a indray mijery io ny teolozian'ny paoly dia miorina amin'ny teolozian'ny azo fizaliana dia jesosy maty sy nitsangana tamaty izay mino izany no marina sy velona ary avaozy fanahy masina zany olona zany ka tonga olona vaovao manana fitondran-tena madio sy marina ary masina io manomboka amin'ny toko voalohany ka hatramin'ny toko farany amin'ny epistily dia io ny any paoly ny teolojiany jesosy maty nitsangana tamin'ny maty zay mino zany marina sy velona ka havaozy ny fanahy masina zany olona mino zany ka tonga olona vaovao madio fitondran-tena manana fitondran-tena marina sy masina andeha jery ary sika re toko sy andininy nazahoantsika an'ireo famotinan'ireo nahoana moa tsika namitina famotina nao antelozian'ny paoly zany lavabe fa ny fitinina amin'io dia rahantsika miredina ny korotena voalohany toko faharoany andininy faharoa miaraka tsika amin'ny anaran'i jesosy atreo aloha sy te halala
fampianarana hafa zay izy raha hoe ninesina fantatra zavatra tsy fantatro za tahaka le za tsy fantatro zavatra tarinareo fa zavatra ireo no fantatro Jesosy voaomby tamin'ny hazo fizarena io ihany fampianarana ary io reny ny orena ny finoana marina sy mivelona ivelany Jesosy maty dia finoana maty andevaka isika ndray ny Korintena voalohany toko 10:10 andiny 11:10 miaraka isika amin'ny anaran'i Jesosy raha tsy nasangana Kristy dia zany hoe raha ny finoanao no miala an Jesosy nitsangana tamin'ny maty zéro ny fona zany midika tsy misy tsisy dikany na finoana matika ny tena finoana marina sy velona dia Jesosy maty sy nitsangana raha misy manontany anao zany pratika be ty ahoana tsara moa no tena atao hoe finoana zany re olona tena finoana marina vokaventsika tonga dia mahay mamaly fa tsy miolakolaka hoe izao finoana fatikely ny zavatra tena fanoana zavatra sy esy diso fa ny finoana marina sy velona dia ny finoana miolona am Jesosy voaomby tamin'ny hazo fizarena ka sagana tamin'ny maty zany ihany no finoana marina sy velona fakisika ny Romana toko voalohany andiny 15:20 araka isika amin'ny anaran'i Jesosy ny marina amin'ny finoana izy io mbola sy mivoaka marina amin'ny finoana izy io zay voafeny tsara aza efa nilazaiko anareo fa misy Jesosy zao tao sao dia Jesosy zao tao zany inoanareo zany ny mpiandry ary dia mbola mpiandry izy Jesosy avy any Nazareta tokany io zay mampianatra mpiomana amin'ny anaran'i Jesosy na didena sanazy miverina ianao fa tsy mety zany verina fa amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta mbola miampy an'io koa zany lay maty sy nitsangana tamin'ny maty tsy mijanona eo anefa ny fanontaniana mpianatra besaka ny olona mandasaka ny pneumatologie ny Luther i ambondrina théologie nazy fizarena théologie de la croix fa misy ny atao hoe pneumatologie de Luther avy aiza ny finoana avy aiza ny finoana marina ihany avy amin'ny kapiteny Romana 10:17 fa zao tsy tonga ho azy io fa ny fanahy masina ny mamboly izany finoana izany ao anaty ka raha hiteny mahemy Paul hoe ny marina amin'ny finoana ny velona avy aiza anao zao na finoana tompoko Romana 10:17 milaza hoe ny finoana dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny dia avy amin'ny teniny Kristy iza mitondra an'izany teny zany ary iza mitondra an'izany toroteny zany ary fanahy masina io lay pneumatologie ny Luther hoe zay tariny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra i Romana 8:9 zao vao soratra ao sinoana avy amin'izany fanahy zany ihany fakio ny baibola fa zay vao soratra ao amin'io raha io Galatiana 5:22 io amin'ny version teny grika dia ny vokatry ny fanahy kosa dia sinoana ka tsy misy ny marina amin'ny finoana ny velona raha tsy misy ny fanahy masina dia zao Martin Luther dia mampianatra an'ity ny voniasan'ny fanahy masina ho dia mitondra ny Jesosy nitsangana tamin'ny maty ho ao anatiny io dio zay fampianarana zay tsy misy olona anankiray manana finoana tsy misy fanahy masina tsisy zany tsy misy olona anankiray manana Jesosy tsy misy fanahy masina tadidio sara Paoly dia mampianatra tsara hoe raha misy tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy zay le Romana 8:9 latsy indrindra fa diso kely le Romana 8:9 raha vakinareo dia zao volaza hoe raha misy tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy zany hoe tsy any Kristy ianao raha tsy manana ny fanahin'i Kristy dia zay na tonga an Jesosy amin'asa apôstôly to voalohany andiny fahavalo hoe azo very ianareo amin'ny asany fanahy masina aminareo ka vavolomelika Jerusalema Jodia Samaria aratra amin'ny faramita
ny finoana avy amin'ny toroteny ny fanahy masina no mampitoroteny dia ilay ten'Andriamanitra noentin'ny fanahy masina no mamboly ny finoana. Ka izany ny théologie de la croix ny Paoly dia tsy azo sarizahina amin'ny pneumatologie ny Paoly. Tsy azo sarahana izay tariny fanan'Andriamanitra ihany no zanak'Andriamanitra. Dia avaoziny io fanahy masina eo amin'izay zany ianao rehefa nahazo an'ilay fanahy masina ianao dia avaoziny ianao. Ka rehefa navaoziny ianao dia tonga amin'ny Korintiana voalohany toko faharoa ny Korintiana faharoa toko fahadimy ny fafito ambin'ny folo izay arahantsika miretina ny anaran'i Jesosy. Iza no manavao ny olona io? Fanahy masina. Inona no entin'ny fanahy masina manavao ny olona io? Kely ka ao anatiny ny tenin'Andriamanitra sy ilay Jesosy nitsangana tamin'ny maty hoentina. Reo miteny sy ny sakramenta. Jesosy sy ny sakramenta io no hoentina. Jesosy nitsangana tamin'ny maty, ny tenin'Andriamanitra, ny sakramenta zany no hoentiny. Ary dia nidingana faharoa zay lazainy teo présidente eo rehefa mitondra an'io izy ny olona vaovao dia tsy avy fa ny olona voavela helony. Zany mahatonga ny Davida sambatra ny olona zay vela ny helony sy misaraka fahavitany. Ny anjarantsika fitondran-tena kristiana ny Romana toko faharoa ambin'ny folo miditra amin'ny anjarantsika amin'izay zany sika ahoana no ananana fitondran-tena kristiana dia miverina ary amin'ny voalohany amin'izay sika amin'ny fampianaran'ny Paoly. Fampianaran'ny Paoly dia miorina amin'ny Jesosy maty sy nitsangana tamin'ny maty. Ny olona mino izany Jesosy maty sy nitsangana tamin'ny maty zany natao hoe velona marina masina. Tsy velona sy marina masina manana finoana fotsiny izy raha tsy eo ny fanahy masina. Dia zany fanahy masina zany miditra ao anatin'ilay olona manavao azy amin'ny alalan'ny Jesosy nitsangana tamin'ny maty zay hoentin'ny fanahy masina, ny ten'Andriamanitra zay hoentin'ny fanahy masina, ny sakramenta, ny batisa sy ny fanasan-tompo zay anavaozan'ny olona. Ka rehefa vaovao amin'izay ny olona dia manana fitondran-tena kristiana. Zay voatoketsika amin'ny anjarantsika. Ka lay fitondran-tena kristiana dia tsy fiesika mboamboarina ka atao tsara fitondrana baiboly zay mpiano motratra an'io tsy maninona hoe tsara esy rehefa manomboka le hitanareo azafady fa anao anazy zareo rehefa befaza mieritreritra zay reo atao hoe tao mitratra eto tsara le baiboly vita zanika mpiana tonga koa ny diakona mitondra le lamba fotsy miodikodiny eraky ny ady zanika tena tonga amin'izay ny korala mitenina korala dia maga amin'ny feo dia ny voalohany sy ny faharoa miaraka amin'ny batra mesure sy ny sisa tsy ratsy tena tsara fa tokony ho avy aiza io vokatry ny fanan'Andriamanitra, vokatry ny ten'Andriamanitra ao anatiny, vokatry ny famelan-kelika zay ny raisy dia tonga mamoa voatsara amin'izay izy voatsara fruit de l'esprit amin'ny teny fransay na amin'ny Galatiana 5:22 izay fitondran-tena kristianina izay. Dia fitiantsika kely ny fampianarana bokin'ny Paoly ny toko voalohany ka hatramin'ny toko faha 1:10 dia fampianaram-pinoana na doctrine, fa ny toko faha 12 ka hatramin'ny faha 1:10 kosa dia fitondran-tena kristianina na éthique chrétienne. Misy ny fampiarana ny fampianaram-pinoana ampiarana amin'ny fiainana andavanandro. Misy verset clair andiny fanalahidy Romana toko faharoa ambin'ny folo io. Andesika iarasika amin'ireny Romana toko faharoa ambin'ny folo andiny voalohany sy faharoa miaraka sika amin'ny anaran'i Jesosy. Nataoko majuscule misy caractère grand ny hevi-dehibe ao anatin'ny ilay andinin'ny fanalahidy na verset clé voalohany atolotrareo ny tenanareo atao inona fanatitra.
dia tsy vitany velona ihany fa masina, tsy vitany masina ihany fa sitrak'Andriamanitra. Dia inona zany no atao? Fanompoam-panahy mety ataonareo zany, ary miova ny fanaovaosana say. Fanolorana ny tena ho fanaty. Rehefa niondry naniosina atao fanatitra dia inona ny afahany? Maty. Fa ny antsika velona, fanitivizitsika ny fanatitra dia ilay miaritra marary mitoro-teny teo. Fa saingy antsika tsy maty. Fa ny apôstôly Paoly tena ny afara fahafatesana. Ka dia ny olona manana fitondrantena kristianina dia tsy maintsy nanolotra ny tenany loha atao fanatitra. Vonoina ny tena niota ho voavela heloka ary ho masina. Zany no akasitran'Andriamanitra. Ny olona voavela heloka no akasitran'Andriamanitra. Dia misy amin'izay ny fanompoana. Rehefa voavela heloka ianao, nananan'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty ianao, dia mandeha manompo amin'izay ianao, satria olona efa niova navaozy ny fanahy masina. Io zany ny verset clé. Hiditra amin'ny tapany voalohany amin'ny mot clésika le hoe miraisa saina. Firaisan'ny mino zany, firaisantsika rehetra. Io no resansika voalohany. Inona ny contexte nahatonga ny Paoly miraisa saina ianareo? Raha ohatra za moa zany teny ianareo, nareo to ohatra ny hafahafa miraisa saina nareo fa azamba. Inona ny toy izay phrase zay? Azamba miadiady sy misarasaraka io e. Dia zay ny contexte. Inona nisy olana tamin'izareo teo a? Nisy firaisana saina teo amin'ny kristiana jiosy sy ny avy amin'ny jentilisa. Nisy fotoana mantsy voaroaka ny kristiana tao Rome, ny jiosy tana moa teny taninareo. Izy ny tompon-tany manonteny an'izay? Ny Romana. Misy kristiana eny avao zareo. Dia lasa zareo nody. Avy eo moa naverina. Kanefa niverina amin'izay dia zao lasa ery zareo Romana daholo jentilisa no le beben'ny mpisorona ao fiangonana. Hitasika rehefa isan'ny président, fady président fianao makasa, isan'ny secrétaire, isan'ny trésorier. Dia tonga any amin'izay raha zareo jiosy zay mihevitra hoe zahay ange ny tena tompony ty Andriamanitra ivavahanareo ty e. Ianareo jentilisa ianareo fa izay no mampianatra. Dia araikitra teo any disadiso. Nisy ihany koa ny teo mahantra sy manan-karena. Ele aza mihevitra miavinavina mirehareha dia ny mahantra mampalahelo. Dia misy sy firaisana ny sara atao. Dia misy koa ny amin'ny fanomezam-pahasoavana. Isika sara Korintiana bokin'ny Korintiana dia miseho mirehareha izay manana ny teny tsy fantatra. Fa amin'ity Romana 12:20 ty dia tamin'ny sain'ny Paoly hoe na dia maro azy isika dia tena iray, na dia manana ny fanomezam-pahasoavana azy isika dia tena iray. Ka le firaisana mino hoe dia ataon'ny Paoly ho toy ny vatana iray ny kristiana. Sasany loha sy teny amin'ny maso hoe za sy mila anao, dia loha sisy maso zany. Na ny tanana tsy afaka hiteny amin'ny tongotra hoe za sy mila anao, dia tanana tsisy tongotra zany mandehana. Hoy izy ny tanana mahavita ianao izy tongotra. Ka nisy fisarahan-tsaina atao ao natonga ny hoe miraisa saina. Ahoana ny fampianaran'ny Paoly na ny firaisan'ny mino? Andeha isika ny Romana 12:5 io miaraka amin'ny anaran'i Jesosy. Na dia maro aza dia tena iray ihany sika ao amin'ny Kristy. Le ao amin'ny Kristy no mitarika azy le farany. Zany hoe manana communion de vie na fiombona ampianana amin'ny Kristy ianao, dia aveo zay olona ao amin'ny Kristy zay koa dia mitambatra ho iray koa zany. Fa ny olona tsy ao amin'ny Kristy sy tian'izay firaisan'izay izy. Samy maka ho azy. Romana 12:10 raha sika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Mifakatia, mifanome voninahitra. Io ny laklen'ny firaisana. Ny olona tsy mifakatia ve afaka iray fo iraisana? Maty lahy zany.
raha vao tsy mifanaza tena tsy manaza raha resakisaka raha hita tena mifanome voninahitra mifanaja no antoky ny firaisana miaraka sika 12-15 ny tena naramana mono amin'iny izy vao tena hita na fahoriana izy vao tena fa ny namanamana rehefa metimety ianao dia navako raha misy frefa anao manombonomboka tsisy 0 ay laozan'ny olona rehetra eo ianao zay ny am'izao fotoana zao zay mba ty ahany any mitiako fa zay mankalady sy zay ny atsika fa fitiavana inconditionnel hoy ny teny français zay tsy misy condition 0 condition tiany jesosy anao fa tsy nametraka condition aminao izy fa raha ny teny amin'ny ary zao rehefa tsara tare tsara anao ary zay anao vao tena tiako fa anao roanaky tena loatra ny tsy mety any fa io na ny teny dady tombola koa zay rehefa marany janitra oatra ny oriny karany tsara ny orinao rombola zay anao vao tena tiako fa hoy jesosy hoe amin'ny anao io mbola tena tiako ianao na inona zay le fitiavana tsy misy condition dia nitiavatsika ny namasika koa dia tsy misy condition ny fitiavatsika ny vaditsika koa dia tsy tokony misy condition maro fa tamin'ny mbola nifidy ianao dia aona metimety andry aona ina fahitanareo andry fa rehefa azonao eo io dia atao fitiavana grenadelle am'izay izy mahay atao fitiavana grenadelle rehefa mikelikely io grenadelle zay vao tena ao io le fahisasaina fa sy rehefa metimety le olona dia eo dia tianao rehefa tsy metimety izy io tadoavy ty zay manam'izay madoseny mandady gauche droite eo dia fitiavana manak'izay ho jesosy no dia zay koa ny tiavana ka le firaisana dia manomboka aminareo mivady mianakavy ao zay vao mitatra afiangona nareo mivady aza miparita aza mifiraisana eo diosy le to fitiavana anao ma jereo aloha ianao am'diosy aloha va jerusalema le jerusalema anao fa zay fa le fivelona anao any jerusalema anao aloha le fitiavana zay va zay voany ka sabity ty firaisany ty efa sana ka 2-3 miaraka mamaky misika amin'ny anarany jesosy aveza olo le firaisana kay le soratra mazoto mitana firaisana avy amin'ny fa raha tsy avy amin'ny fanahy dia fiasambela zay hoiteny vovoakymaresa ambadika ao izy anao fisay misy zany raha tao sa misy any misy ataon'ny olona zany amasinao eo dia zanyka fitiavana zanyka firaisany fiangonana zanyka rahana zany ka ifaka kay rehefa misarasaraka izy amin'ny raminy dia fa raha vokatry ny fanahy masiny moa dia manomboka amin'inona le fitiavana fanetretena voalohany manaraka falempanana manaraka faharipo mandevitra eo gravy amin'ny firaisana sy ny fitiavana le faharipos le fandefera tsy hoe nyfakatisy dia tsisy raha misy tsy mivady tena minamo tsisy famalimalisa tena any fitiavana be misy tena mahafinaritra nanao zery tsisy zay sy tena tokantrano mandeha zay fa misimotra sy mitovy unité dans les diversités mifameny mpivady farany anakiray manao eto enjery ataovy eo isery atao sery tsy mamaly misy matoa tsy misy hevitra fifanankarozakevitra ampivady dia misy anakiray tonga dia mimpose fa ny anakiray manao mitopoko io isery tafatako e tsy te an'iny izy am'izay tsy te hiady izy zay kanefa tsy mampandeha anazy zay fa mifanakalo hevitra manao carte blanche sur table ianareo mivady tahaka zay koa ny amin'ny fiangonana tsy mitovy sy ny hevitry ny fiangonana io fa miombona amin'ny fanetretena amin'ny fanepepanahy fahaposy fandeferana dia
fiavana ny fary feny fiavana io moa dia mpalaza-ntsika gasy mbola misy fa izy io Madagasikara mbola misy kely any ao fa miamieny izy io nareo l'orange io tsy namanay nareo zay bleu rouge cravatenay dia miatiny kristianina ao zay misara Facebook io samy kristianina zao dia miaty koa tena faharoa toko fa tena mifolo andiny faraky mifolo miaramaksika ray saina io saina io dia anambarany mpandinika hoe raha Paul milaza hoe miraisa saina dia fo saina fanahy ary tena manontolo averiko fo saina fanahy ary tena manontolo mirafitra ao amin'izy sika dia hoe Jesosy zany voaloboka anareo zabana dia mirafitra ao amin'i Jesosy zany sika ka dia misy fiadanana ao amin'izany firaisana zany tanao ane rehefa mifankatia tsara mivady milamina tsisy olana dia miadam-poana ianao a fa andramo moa misy centaine zay misy 30 minutes adiny ray fa tena misy fiadalam-po ve raha te hiadam-po ianao dia fitiavana sy firaisana ihany na mpiadam-po na be ny vola na milliardaire na multimilliardaire ianao ka tsisy fitiavana tsisy firaisana dia lazaiko aminao izy hoy izy ty vehivavy zay andeha hodindray pasteur tarany problème any tokantrano izy andeha hodindray pasteur aferany aminay ao pasteur affaire olo helo tsy tokantranotsika zany lavidavitra zany na mety aiza moa zany Californie any misy an'izay am'izao sa any misy affaire am'izao daolo satria fitiavana izy zany nanjaka taony raha filazany zareo amin'ny any eo tsy fantany fahamarinana fa dia Sodoma sy Gomora Galatiana 5:22 raha sika mamaky avy ny fanahy masina angatao ny fanahy masina raha te hanana fitiavana sy firaisana vaky isika io phrase farany io sarata navelako nareo mamaky an'io satria io izy aona fotsiny ny fampianaran'i Jesosy ny amin'ny firaisany mihiny aleo tonga dia mamaky fotsiny amin'io fa haisika matetika io fa dia vakisika miaraka isika minaran'i Jesosy ahoana ny fanirian'i Jesosy mivavaka nataon'i Jesosy olo mpianany io mba ho iray ihany Jesosy aza mivavaka sarobidy zany riavana Jesosy sy ny ray iray dia isika koa iray ao amin'i Jesosy sy ny ray mirafitra ao amin'i Jesosy sy ny ray zany tsika 17:21 communion de vie amin'Andriamanitra ray sy zanaka no atao firaisana ka miny dia miompiainanao dia efa mahazatra antsika zany ao teraminy folo efatra amby telopolo dimy amby telopolo miaraka sy amin'ny anaran'i Jesosy fanontaniana ray no atao aona tsara no afatara ny mpianatra Jesosy ara sy fankatia mpianatra izy sy tiany zareo atao mpianatra devoly hoe tsy mpianatra Jesosy fotsiny olo ieny tompoko tsy avy amin'ny Jesosy ampianarin'i Jesosy fanomeno dia manana firaisana aina aminy ary manana firaisana amin'ny samy mino koa mitambatra amin'ny ray sy Jesosy avy aiza ho izy Paul ny fisarana ndeha baka isika le Galatiana 5:19-29 io avy misy zany avy amin'ny sy mpianatra Jesosy nay avy amin'ny devoly sy ny filaniny ka raha mandalo aminao reo fandrafiana fifandirana ady la fiafinafonana fampiandaneny fisarana fitokoana dia
mieritrereta anao dia izy manosika an'izay ngara-devo zay teboka fa valo aza mihevitra zay hiavina vonana dia vakisika ny frazy voalohany tsisy amin'io amitsika rehetra arabaina tsika rehetra tsisy fanana anio ankalifa any Los Angeles hoany ny olona miavonavona dia manambony teny mirehareha mebebo afeny fankalana avy amin'izany raha io avy amin'ny mpianatry Kristy indray ve avy amin'ny devoly Genesis toko fahatelo andeny voalohany ka hatramin'ny fahafito dia zao ny teny isatara tamin'ny Eva konao eliva azonareo anadoro eny voninkazo ambony saka dia hoana navalena raha tsy azonay hoaniny fa zay raha mihinana an'io azo afovoan'io dia ho faty dia hoana izy ny devoly tsy mahaty zany anareo mihinana io fa hitovy amin'izy ianareo dia hiavinavina teo avao tendeo vakisika avy amin'ny devoly zany a ny fiavinavonana vakisika nao bolana 1 valo 20 miarakisika amin'ny anara Jesosy izy ny teo simba sy teo lo Los Angeles ndray izy tsy misy zany ka raha manomboka miavinavina ianao dia atrereto fa ho tonga aminao ny fahasimbana sy fahalavona manaraka ala Jesosy ny frériana ka hoy izy zay manandra-tena no hahetry ary zay manety tena io asandratro io dia amin'ny fiainana mandrakizay fa io amin'ny heritro io dia hihetry amin'ny hely izy ny tendova hely miavinavona dia vita fa izy ny tendova lanitra manatry tena dia vita zay tsy toetra ny fitiavana ny avinavina andeha ovaka isika ny korotara voalohany toko fatelo 20 fahafatrio miaraka isika amin'ny anara Jesosy rehefa manomboka mieboebo anao dia milaza mieritrereta fa tsy misy fitiavanao tsy ao Jesosy fitiavana ny olona ny fiavinavona dia mahatonga ny olona tsy hifangatesa israisaina vakisika ny olona miavinavina dia mihevitra ny tenany hoe za tsy mila anao vitako ny tenako ny anao amboary tsara zay moa fiteny am'izay tsy izy zay sy avy amin'ny Jesosy zay inona no mahatonga ny olona hiavinavina irearea anamary tena hitokatokana tsy te firaisana voalohany voninahitra faharoa fahatelo fahaefatra manaraka fahatelo fadimy miteraka fiavinavonany zany rehetrarehetra zany dia hita zany amin'ny fiesika amin'ny fiteny am'izay ataonao mila mitany sika ty andafy a tonga Madagasikara dia alemy zareo avy any Canada salame bonjour tsy mahay teny gasy fono inona ny tena atanao zay zahay le monsieur tsy dia rasy azy zany fa raha mitombo io a dia mitoeraka fahasimbana fa zahay ampianarin'ny Paoly a dia ny fanetreny tena no mirafitra tsara amin'ny firaisana sy ny fankatiavana toetran'i Jesosy ifanetreny tena io dia vakisika Filipiana 2:5 io miaraka sika amin'ny anaran'i Jesosy izay nahaterahana nendrika Andriamanitra azy dia tsy nataony zavatra hokirina mafy ny fitovinan'Andriamanitra fa nifoana ny tena makamakary nendrika ny mpanohy sy nahatongaava no mampitoviana amin'ny olona ary efa hita fa nampitareolona izy dia nandresy tena ka nangaika hatrany fahafatesana dia fahafatesana nazymbasitsania inona ny tampony fanetretena moa izy io nataon'i Jesosy fahafatesana tena azy mifoanany ny tena fa irisy soratrina ataoko ezabe aoko aminareo koa zay zao zay samizazany hoe ny fanetreny tsenan'i Jesosy dia tokony alaisika tahaka i Jesosy io dia lazany mpandinika hoe mpanjaka mpanompo na roi serviteur inona no mahatonga ny mpanompo mpandinika ny lazany zany taiza izy miteraka nefa dia mpanjaka teraka tranompo manaraka inona no atao amin'ny tongotry ny mpianana ndrano koa mba sasaolo tongotra vadinao rehefa tonga ny atrano manaraka ny ahafara tamin'ny fahafatesana tembony azy fizany
iny faneritrehetena iny ny olona manana jesosy faneritena dia tokony aneritena io zao nafantara rehefa ny olona manomboka am'reray dia manomboka miady jesosy zay fa zavatra hafa no misorao ny toetra ny fitiavana dia mazava ho azy fa tsy mirearea tsy mebe fa maneritena faina miraisa saina ianareo dia iverina amin'ny fanevitsika miarasika amin'ny anaran'i Jesosy ny firaisa saina avy ny Kristy zany zay Jesosy fitiavana ary ny fanahin'Andriamanitra ho isika teo no mitondra izany Jesosy fitiavana zany mamboly zany toetra ny fitiavana zany nahitika ny fitiavana zany ka ny olona miavonavina dia tsy avy amin'Andriamanitra zany fa ny fiavina vonana dia avy amin'iza avy amin'ny devoly zany fa ny fanetrentena kosa dia iza ny modely tsara amin'izany Jesosy ary ny fitiavana koa iza ny modely tsara amin'izany ho isika teo hoe iza moa ny filazantsara inona ny filazantsara avy aiza ny finoana izany filazantsara zany saotra ny tompoko ary rehefa nazo fanahy masina ny olona dia tonga olom-baovao izay mahatonga ny Paoly minaza hoe raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy ary rehefa olom-baovao izy dia manana fitondran-tena madio marina ary masina an'Andriamanitra irery ny voninahitra ivavaka isika saotra Jesosy mampianatra anay androany ny fitiavana ny firaisan'ny samy mena ifadiana ny fiavonavonana ary mba ho zatra ny fanetretena zay satria Jesosy maneritena hatramin'ny azo fisalena ianao dia ho fianarana ikoa izany amin'ny andro rehetra mba hamoa voatsara zahay amin'ny androm-piainana rehetra amen.